nandresy ny fanoherana voalohany ianao dia nandresy ny fanoherana faharoa. Andriamanitra tsy azoko zany za efa manao izay tokony atao kanefa mbola mitoy foana zany dia avy eo manana olana ray dia arana olana ray indray dia arana olana ray. Andriamanitra mety tsy ianao angam'izany tena mety hiala zany hoe Andriamanitra no everiko fa ianao zany fa tsy nanam-poizany tena sarotra. Andraso aloha fa afaka mandresy ny goavana indrindra ianao, afaka resena ny lehibe indrindra. Androana ty resaka aminareo mikasika ny fandresena ngezandrindra satria isaky ny manapa-kevitra ianao fa androso amin'ny zavatra rehetra misy. Raha eto ianao zao manatriky ty conférence ty dia misy zavatra mahakasika ny fonao dia hoe ianao hoe hitanao zao za ndray dia tsy hifanaraka foana amin'izao, za tena hanomboka hiary-asa amin'Andriamanitra dia hijery io zavatra io hiova amin'ny fiainako. Hitanao zao za tsy tia hanana mariazy mety fotsiny fa tia hanana mariazy miavaka. Azonao za tsy te hoe zara fa ray aman-dreny fotsiny dia hiandry ajanako hitomby hivoaka ao an-trano ao. Za tena tia hanana akony eo amin'ireo zanako mandritra ny androm-piainako sisa. Na mety io ianao hoe hitanao za nanofiny hoe hitory ny ten'Andriamanitra fa namely izany tany navelako tany nofiko mba ho ampiasain'Andriamanitra dia mbola voasaringotry ny olako rehetra foana ihany fa za mbola hiezaka foana ihany aloha na hoe te hiala amin'ny trosa efa leo ny trosa lava za dia hiala amin'ny trosa. Dia ino izao ninona hevitra raisinao rehefa miezaka manao izay androsony ianao dia antenaiko fa tsy raisinareo tsy fahombiazana zany fa hoe zany ny marina aloha ianao dia nanao fanoherana devoly. Raha tsy manomana an'izany ianao, raha tsy manamboatra saina ny amin'izany dia mety ianao indray no voaroakany eo amin'ny kianja melohany atongavanao eo akory aza. Sika mihevitra zany hoe Andriamanitra efa nampanantena zavatra dia hoe ho tonga automatika zany, fa tsy zany marina fa in'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra fa tsy hoe tsy maintsy hitranga daholo akory ny zavatra rehetra rehefa ilay mipetra-potsiny tsy manao zavatra iny sika. Ny apôstôly Paoly, apôstôly lehibe, Korinthiana voalohany toko 2:7 dia izy hoe fa varavarana lehibe no voavoa azoko miasa tsara nefa maro ny mpanohatra. Ary atsika fa misy ireo olana kely dia misy ireo olana lehibe. Dia za zao nanana tamin'ilay efatra kely omaly melohany nanomboan'ny conférence ny arivan'iny. Voalohany aloha za zao mitory teny androany miaraka amin'ny ratsana maratra roa ka ireo zao vao nitsaboina daholo ary tsy tena azoko loatra nitranga aloha fa dia naratraratsana telo aho niherintaona lasa zay dia arak'izany ho jerentsika koa zany fa vao avy naratra ny ray zao tsy hijanona tao an-trano aho zany fa hoe naratra ny ratsa-tongotro fa tsaboiko fotsiny io dia nisy olona zay niteny tamiko hoe dia inona no ataonao dia hoana zany raha sy mahay kiraronao indray io dia hoe tsy manina fa andeha hitory teny miaraka amin'ny kiraro izay mety aminy eo fa ny fanomezam-pahasoavako tsy ary mitongotro fa atao mivavaka. Hitanareo betsaka ny olona miala mora foana, hitanareo zany azonareo sika maly ariva teto zao azonareo Dave no nikarakara ny tongotro dia niomanao amin'ny fivoriana dia nanao ny boty koa dia nafeniko ny pansementko dia tonga nety daholo ny rehetra dia nanao pataloha fa ny zavatra tsy nety hoe fa inona zany zao to raha jerena be azy zao mbola nila fotoana nandiniana an'izany fa pataloha vaovao zany dia le madama tokony nanamboatra zany nanadino mikidikidiky azy ka dia nanao boty dia ny akanjo fa feno reny mikorokorotra reny le pataloha satria mbola tena lava be eny ary dia mila novaina daholo zany rehetra zany soloina daholo izy rehetra vao nety dia satro kely ihany zany satria tena efa minitra farany mihitsy zany. Tonga teto aho maleriva dia nanadino ny afatro adiniko tao amin'ny tranom-bahiniko. Hitanareo tsy tena nampiasa ny loatra aloha fa nitadaviko zany tiako eo ihany zany dia zao zany teo mila miverina makilay afatra indray ianao ka maly ariva melohan'ny toriko teniny verina tany amin'ny hevitra fidiovana dia nanao amin'ny micro ratsiny. Hitanareo dia feno fila sy zavatra mila misitona fila ianao dia manambatry zany miaraka koa dia nasitona ray tamin'ilay tena ilaina dia latsaka atao amin'ny toilette zany. Olana kely dia tao anatin'izany rehetra zany zao le zavatra tsy haiko aloha raha hainareo ny zava-dehibe zany amiko ny hoe tony sy milamina tena mpatsorana
devoly tena mamandrika anao mba ho tezitra foana ary marina de zao ino zao ny marina de hoe raha vao tezitra sy mihetsy-po sika am'izany lasa tsy mandrian'Andriamanitra ny any entsika de ny fahatezerantsika sy zay ao an-tsaintsika ihany aveo zany sika mikorotana amin'olona rehetra satria tanareo de haiko ny teny dehilahy zao de hoe tena manina raha ny teny anay ianao hoe nalatsaka ao le mikrofona satria zany nitsoka sy nahamainana zany de azonareo petraka taorina tao nitsoka le mikrofona ny hevitra hoe tokony najanoko tany zany fa tsy neverinareo zavatra mora tamiko mihitsy zany aloha fa mbola kely ihany zany zao no isan'ilay afaka tsoina hoe fanambana kely isan'andro zany zao ka tena zany ny fiainana zany fa ny marina mpahatsorana ary tsy tia-patahotra anareo am'izany fa misy zavatra amin'ny fiainana zay tena misosa mora foana fa tsy ndrehetra nefa fa mila vonina mijoro amin'ny toerantsika de mandany ijanona foana tsy mbola tary zany ny fanomboana indray fa aza mihevitra na de kely aza hoe rehefa manao dingana ianao de tsy hanao zay anoerana anao mihitsy koa ny fahavalo mba istonananao iverina mety ho fanafiana amin'ny sainy zany mety ho fanafiana amin'ny lalan'ny olona zay tianao zay milaza fa hoe tsy avita zany ianao nareo ve zao efa nanamarika hoe na de ny olona zay natao anareo aza tsy tena mino zany hoe avita zay zavatra nasain'Andriamanitra nataonao ianao amen ary ka tiako hianatra lesonareo androany avy amin'ny lehilahy roa amin'ny baiboly iray amin'izany Nehemia ka andany fotoana kely sika eo amin'ny boky Nehemia de iodina hijery teny hafa ihany koa avy eo fa tena misy tantara reto zay hitako fa anampy anareo ka andao aloha sika hijery Nehemia toko voalohany iny ary ao amin'ny Nehemia toko voalohany hitantsika eo amin'ny andininy faharoa de tonga anany anankiray amin-dralahako mba amin'ny lehilahy sasany avy tany Joda ary nanontaniako azy ny amin'ny Jiosy efa afaka zay sisa tamin'ny fahababoana ary ny amin'ny Jerosalema ka Nehemia zany te alala ny amin'ny rahalahiny sy zay nataony ka hoy izy hoe ny amin'izay sisa zany andiny fahatelo ny sisa tamin'ny fahababoana zay any amin'ny tany any de mitondra fahoriana be sy latsa ary voarodana no mandany Jerosalema sady nidorany afo ny vavahadiny ka enony zany hoe nanana olana ry zareo de tiako isana kely vevetinareo inona no avalinareo rehefa mandre olo-kafa anaty olanareo hitanareo hitako fa mila manana toetra kokoa sika ny amin'ny andao jerena sao de tian'Andriamanitra nampy azy hitako matetika aloha saiko zao hoe tena ratsy koa zany ivavaka ho azy de lay vavaka mazava ho azy tsara fa hitako fa iray amin'ireo zavatra ilaina ivavahantsika de hoe Andriamanitra raha misy zavatra tianao ataoko asehoy marina de noy Andriamanitra raha misy zavatra tianao ataoko asehoy mihoatra nolay fanana toetra hoe zao hitanao mila olona manao zavatra zany vavaka de Andriamanitra anao zavatra hitako matetika fa tsy mba tonga ao tsaintsika kory ny hoe mila manao zavatra sika aitsika fa nisombany amin'ny fiainantsika de mandalo ihany ny sasany amin'ny hafaliana sy ny fitiavantsika de tsy mipetra-potsiny amin'ny tsy fanaovana ninninona ka hoe miandry olona anao zavatra ho antsika fa saika avy amin'ny fanaovany zavatra ho an'olona zany ny sasany amin'ny fanasitranana anao de ny fietsehana fanampiana sy ny fanaovana fitahina amin'ny olo-kafa marina zany de rao Andriamanitra de tiako jerenareo ny valiny any Nehemia ino no miteny antsika hoe nahoana izy ny olona tena afaka nampiasain'Andriamanitra andiny faefatra ary rehefa nandre zany teny zany de nipetraka ny tomany sady ny ferinain'andro maro ary ny fadihanana sy ny vavaka teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra hitako fa io zao de efa ampijerena ny toetrany matetika sika manao hoe manina ary Andriamanitra mampiasa olona sasany fa tsy ndrehetra zao hitanareo Andriamanitra mitady olona zay samy joro tanteraka ka hanao hoe mila manangana ny rindriny Jerosalema sika mila maka zay nangalariny devoly indray sika tsy mbola tary zao toy ny hoe faharesena aloha zany fa afaka manangana indray sika ary te ilaza aminareo fa afaka atsangana indray ny fiainanao na fahadisom-panantenana manao ahoana na zava-doza manao ahoana nitranga taminao afaka atsanganao indray ny fiainanao na zany fahaverezana asa na fahaverezan-karena na koa fandaozam-bady mety vaonilazan'olo tiana anao ka maty izy mety hoe nisy fisarana na fandaozana na fandavana
tena betsaka ankeny mety hitranga amin'ny olona na ny fahasalamanao aza mety hoe mahatsiaro tsy salama ianao satria ianao tsy tena nijery ny tenanao zao tsy mbola tara manomboka indray tsy mbola tara zany no salamandray tsy mampanina azy mety hoendrika ao am'izao tsy mbola tara zany mihetsika de mikarakara ny tenanao fa tsy mbola tara zany isan'ny lainy izay lazainy devoly antsika ny hoe efa tara ianao tena efa tara raha tsy bika mihitsy ianao efa tena tara de avy eo ianao mandany andronao manenina fa hoe tsy nanao ny tokony natao taloha tany mihoatra ny hoe mbola afaka manao fanomboana indray anao an'izany am'izao ianao fa tsy natao iaina amin'ny fanenenan'izany sika ilainy sika mijery zay tsy mety ataontsika mianatra avy amin'izany tantara zany de mandroso de manao ny mety indray tsy voaterytery ianao hoe latsaka nantrosalala tsy mbola tara zany tsy tafavoaka mitrosa mihitsy hitanao tena mety vita tanteraka mihitsy zany ny amiko na salam'izany tsia ny tokony lazainao de hoe Andriamanitra afaka manome drafitra andreseko zao tsy mbola tara zany tsy tara zany ny laminan'ny arabola tsy tara ny mbola iverenana any an-tsekoly tsy tara ny mbola anomboana asa vaovao tsy tara ny mbola itiavana indray tsy mbola tara hoa ny salama indray tsy tara zany ny amboarantena indray averintsika mafy hoe tsy mbola tara zany ka Nehemiana de nivavaka fibebahana tsy no azy ihany fa ny Israely rehetra koa ka nivadika zany Andriamanitra ny antso azy isan'ny fitiavana izay tsapany antson'Andriamanitra ho azy mba anao zavatra ananganana ny manda indray ka nampahery anareo amin'ny filazana izany hoe rehefa mahatsiaro fitiavana anao zavatra ray ianareo amin'ny sehatra ray mihoatra ny rehetra ny fitiavana izany de Andriamanitra miteny aminao ary tsy miresaka zavatra nofo ihany amin'izany jereo zao za tena tia zavatra ataoko za tena tia mampianatra olona ny ten'Andriamanitra mihitsy ary zany no fiainako zany nanolorako ny fiainako 30 taona lasa zay ary mbola hitoy anao zany a mandrapaka an' Jesosy amody satria izy niteny tamiko sady nanao zavatra ataopoko rehefa tia zavatra ray ianao nefa tsy tanteraka ao zany fandriny zany de ho tesitra amin'ny andronao sisy ianao amen Nehemia tena tia ka nakany amin'ny mpanjaka izy de nangataka lalana no any amin'ilay toerana izy de ilay nisy ilay mandarava nangataka izy raha afaka omeny mpanjaka taratasy aneo amin'ny manam-pahefana tany nangataka taratasy vao izy tombo-kasi akory azy izy mba anehoan'izany de nanana planina izy de lasa andresaka tamin'ny olona maro izy de nanentana olo-kafa koa izy hoy izy hoe zao ny zavatra nitranga tamin'i Jerosalema ka andao re mila manangana ny mandandray sika enoy zao matetika rehefa misy olana lehibe atrehanao de nahoana raha manangam-pitiavana koa ianao ka mandeha manatona reny mpino efa maty tsy mihetsika sady kamo reny fa nataon'izany aloha de tsisy afa-tsy hoe ny manao ny tsy fanaon'ny olona fotsiny fa manina raha milaza ianao hoe misy zavatra ilaina atao aty de tsy ho vitako rery zany fa ahoana raha mba iarahantsika manao hitanareo olona ray ihany anke no ilaina de afaka manentana olona maro anao zavatra ianao enareo ave olona ray ihany no ilaina de afaka mahazo olona maro ny olona nge miandry olona izy mba aneo azy zay ho atao miandry olona zareo mba andamin'ny ekipa ray anao hoe andao anampiretsy olo retsy de re olona rehefa tafitra amin'ny fanampian'olo-kafa zany ianao de mitobaka koa ny hafaliana famoronana Andriamanitra tsy hanome hery anao fahatany zany fa manome hery anaova-javatra foana izy ary tsy maninona nanam-pitiavana zareo de nanana nofy de nanana drafitra koa ary nahazo alalana ry zareo de lasa am'izay ary de vonina nanomboka ka andao jerena ary zao ny mitoko 2:10 raha nahare izany Sanibala Horonita sy Tobi Amonita mpanompo de sosotra loatra izy satria nisy lehilahy tonga hitady zay ahasoa sy ahatsara ny zanak'Israely zao afaka solotsika Sanibala Horonita hoe ny devoly de afaka solotsika Tobi Amonita hoe ireo demony kely maro de hitantsika am'izay fa rehefa manao zay anakanana atsika ny devoly ny am'izay asain'Andriamanitra ataotsika na rehefa andeha anangan-javatra sika ka izany fahavalo ajana na rehefa andeha anao zavatra sika sy ny olona de saika ny devoly mampiasa olona foana am'izany tamin'ity trango ity de Sanibala sy Tobi fa tanodondozatra zareo ary ny fahavalo de manelingelina foana rehefa nanapa-kevitra ny andeha androso azonareo ve firy aminareo zao nanapa-kevitra tamin'ny fiainanao hoe andeha androso ianao
eny ara-janona eo ny tananao de firy aminareo nanana fanoerana tamin'ny lafinilany zao jerena indray tana mitsangana eny ary jereo fa tena mety olana be zany mety olana kely fa anao zay anakananao zany ka ao amin'ny toko faharoa toko faharoa andiny fahafito amby folo manana soratra masina maro ahy eto ary satroko mihitsy ny eto de amaky zany foana satria tsy araka aminareo foana fa aleo zay tena manandanja ihany ary hoy za taminy ianareo mahita ny fahoritsika fa raha avy Jerosalema ary nidorany afo ny vavahadiny ka andeha sika anangana ny mandany Jerosalema mba tsy ho latsa itsony isika hitako fa rehefa mikorotana ny fiainantsika de mentsika an'Andriamanitra zany mba ananganana azy indray satria tena enatra ho azy raha zay nataony ho antsika sy ny vidiny zay nalohany ho antsika no mipetra-potsiny de anaiky ny fipetrahana amin'ny fifatorana de hijanona ny andavaka nataony devoly ao foana raha tsy te hivoaka ho an-tenanao ianao farafaratsiny mba mivoa ho an Jesosy. Amen. Tena mbarako azy ny tanan'Andriamanitra zay nasoa ary ny tenin'ny mpanjaka koa zay nolazainy tamiko. Andiny fasivy amby folo eto indray ny tonga ireo devoly sy demony maro fa noho nyreny Sambala Horonita sy Tobia Amonita mpanompo ary Gasema Arabo zany de nanaraby sy nanevatevanay izy nanao hoe ino zao zavatra ataonareo zao fa ianareo anga ikiomy amin'ny mpanjaka ka zao nanapa-kevitra ny androso zany ry zareo teo de nisy olona nome azy sy nandrabiraby azy ireo ka nanao hoe tsy mety zany raha zao nareo ve efa nanapa-kevitra hoe anamboatra zavatra eo amin'ny fiainanareo de mety ho namana akaiky mihitsy na mety olo tianao na tianao anoananao no lasa manome avatra anao ka tsy tena mahita izy fa hoe mariny zany zany nisy olona nome amihitsy tamin'izany teny azy hoe zaho nahazo antsin'Andriamanitra teo amin'ny fiainako tena tsaroko mihitsy aho nipetraka teo amin'ny afondasy tao am-piangonana sy ny tahaka izany de nanatony sakafo teo zay sy reny fanaona ireny de efatra na dimy taminay niara-mipetraka teo re olona za zany tena feno zany viny zany za mpianatra ny teny de mpiasa an'Andriamanitra de lamina indray fiainako ary tena faly mihitsy aho amin'izany de nisy vehivavy iray nyteny hoe ianao ve ilay nyteny hoe nisy olona nyteny na zao ianao hoe mbola hitondra asa fanompona ngeza be de nenao ve laza zany hoe tena faly mihitsy any amin'izany za tena mino fampiasan'Andriamanitra de nijery le madama nanao hoe raha ilaza aminao ny marina de efa nidresaka izay hitanareo zay am'izay le olana efa nidresaka zahay de zao ny zavatra lazainy zareo sady raha tena hitsiny zany hitanay ohatrany tsy tena manana toetra ilaina amin'izany ianao sao hitanareo zao mbola tia eny ary dao ijerinemy toko faefatra sika rehefa reny Sanibala firy aminareo mahalala hoe izy Sanibala izy lay maneho ny devoly rehefa reny Sanibala fa natsangana ny manda ary zareo tsy manino izay atsanganao eo rehefa manangana fotsiny ianao de nirehatra mafy ny fahatezerany sady nanamavo ny jiosy izy de nakariny tamin'ny siatra ambony koa amin'izay zany voalohany aloha de tena tesitra izy satria nanangana indray ireo de nome azy izy satria hoe nanao izay ananganana izy ireo fa zao izy tena romotra mihitsy hitanareo matetika rehefa tsy mahasakana antsika ny devoly amin'ny karazany zavatra kely de lasa mirona any amin'ny fahatezerana fotsiny izy de makabasy ngeza kokoa no ilay teo de nilaza teo anoloan'ny rahalahiny sy ny miaramila ny Samaria izy inona ary no ataony reto jiosy malemy reto jereo io amin'izay ilay fanakelezana sy fanambanina inona ary no ataony reto jiosy malemy reto mba hatsangan-javatra ve reo na ny fanindriana ny fanaovany reo ve de mba hatambotambony Andriamanina amin'ny fanaovana fanatitra mba hisy ho vitany anaty andro ray ve reo ve de ataona ny vato anaty korotana hiala avy eo ndray olona efa tena reraka ireo fa aveo zareo de nitohy de fa tsy nasakana anemy izany toko fahenina ka de nanao ny manjy zay de saika efa vita daholo zany rehetra zany de nanomboka nireraka ny olona sady tsy te hiasa tsony ary rehefa reny Sambala le devoly sy Tobia sy Gasema Arabo mba namany fahavalonay fa efa nanao ny manda ka tsy nisy banga intsony teo de tezitra mafy ry zareo
dia nikononkonona niaraka zareo hiady amin'ny Jerosalema mba hiteraka fikorotanana sy faharesena. Misy olona mahita izay mitrangy eo ve ny azy zany nitoy ihany, zany zao tokony anako any amin'ny fiainanareo. Dia toy ireny hoe andresy ny fanoherana voalohany ianao aloha dia nandresy ny fanoherana faharoa ihany koa. Andriamanitra tsy azoko zany za efa manao izay tokony atao kanefa mbola mity misy foana zany dia avy eo manana olana indray dia arana olana indray dia arana olana indray. Zao Andriamanitra mety tsy ianao angamba zany tena mety hiala. Zany hoe Andriamanitra neveriko fa ianao zany fa tsy nanam-pozy zany ho tena sarotra. Andraso fa afaka mandresy ny goavana indrindra ianao. Afaka resena ny lehibe indrindra. Fa tsy afaka midongy ianao. Ampatsorana ianareo ve mihevitra fa zasy na ny olo-kafa zay manana asa fanompona ngeza amin'ny fanampiana olona maro tahaka an'izao. Nareo ve mihevitra fa hoe rehefa nitady zay ananganana izao zahay tany amin'ny 17 taona lasa tany zay niainga avy tany ambanin'ny tranonay. Iverinareo ve fa ny lalanay avy any ka hatraty dia tsy nisy fanoherana maro mihitsy dia sanimbala maro sy toby maro dia karazan'olona samihafa maro zay nanohitra anay. Hitako fa mbola mila mafy kokoa noho izay everintsika sika matetika. Fa mila mamantatrika hoe izy ilay Andriamantsika ary ilay lehibe no ao anatintsika mihoatra noho izay eo amin'izao tontolo izao. Ary tsisy ambinina izay fiadinana atao hamelezana anao. Tsy misy na dia andro ray aza ka tsy hitenenako amin'ny feo mafy hoe lehibe izay atao anatiko mihoatra noho ilay eo amin'izao tontolo izao, manoatra ny mpandresy amin'ny alalan'i Kristy. Ary tsy ambinina ny fiadinana izay natao hamelezana fa ny lehilahy rehetra izay mandainga hitsarana mety ho jerena ho izy sany diso fa mahamarana izay efa natomboko aho. Ary laza zao fotsiny afa tena saha mikasika izany. Raha mihevitra ny tsy hamarana ianao, aza manomboka akory. Satria izahay efa leo ny fanombohana tsy izy. Tena ohatra ny ataoko ty, tena sarotra loatra. Ohatra ny ataoko ty, mora zany mifady ihany zany rehefa avy sakafo lahady alina ianao. Zany hoe tena mora ny manao drafitra fiasana rehefa mbola tsy misy mpanakana ianao ka tsy tianao hivoahana avy ao amin'ny toilette aza rehefa avy tratra an'izany. Haiko daholo ny amin'izany tamin'izaho vao nanomboka ny ady voalohany zao hoe ho faty angamba tena marina efa tahaka nanadritra ny 2 taona. Tsy nanomboka ara tsy efa 13 taona. Iverinareo efa tsy niteny dia vola hoe tara be zany. Marina vao avy feny 7 taona teo ary manao izay fehezana lanja telo isan-kerinandro. Re olona zany nge tokony hoe jereo ange reto ozatra reto, jereo reto. Za tsy manana le diska manidina eny amin'ny rivotra ireny. Fa za vao avy naneo fandroana ny fahavalo fa hoe za tsy voatery ho latsaka sy ivelany foana. Mbola afaka ny ahery dia hanao asa mafy ho an'Andriamanitra na dia ny taona sisa amin'ny fiainako aza. Ary za mino fa ny voninahitry ny ho avy mbola ho lehibe noho ny tany aloha. Amen.